Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary mankasitraka antsika rehetra izay manjohitra ny fandarana itony Madagascar Télévision izao aliny alahady izao. Tafiditra atao anatin'ny fandarana l'actualité indray isika amin'ity alina ity. Fandarana l'actualité iresahana ireo zava-nitranga nisongadina nandritra ny herinandro ary fanehoan-kevitra mahakasika izay zava-nitranga amin'ny ankapobeny izay. Amin'izao alina izao dia vahiny azo lazaina fa fantatra eo amin'ny sehatra politika sy ny sehatra toe-karena na ekonomika no hiaraka amintsika atao anatin'ny fandarana dia Andriamatoa Tina Andria zany miarabanao tompoko tonga soa matsara atao amin'ny fandarana. Mpafantatra fohifohy angamba hoe iza moa zany Andriamatoa Tina Andria zany satria dia fananana andraikitra tamina consulat Madagasikara tany Singapour sy tany Sri Lanka ny tenany izy ihany koa no tale général ny antsoina hoe House of Madagascar amin'izao fotoana izao izay sehatra iray mivohy sy mampafantatra amin'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny ara-barotra sy ny lafin'ny fizahantany. Mamerina fiarabanao anao ary mankasitraka anao manaiky vahin'ny fandarana amin'izao alina zao. Miarabanao monsieur Fa dia mifaly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny télévision Ma-TV manerana nosy ary dia miaraba ihany koa reo mpanaraka ny vaovao eto Ma-TV zany manerana ny zao tontolo zao. Ny tiako marianeto moa nandritry ny fivahinanako tamin'ny télévision rahavavy volana vitsivitsy ratra izay dia nahatratra teo amin'ny 37 000 teo ny serasera eran'izao tontolo zao zay nanaitra tokoa ka dia saorako betsaka anareo ny amin'ny fanohanana ay dia manaraka atao tokoa ny raharam-pirenena eto amin'ny firenentsika nareo dia sitraka hita matory misaora tomoko. Avy hatrany dia izay lafin'ny raharam-pirenena izay ny fivoaran'ny toerara politika eto Madagasikara no hitaretantsika ny resaka satria izay no isan'ny songadina tamin'ity herinandro ity. Namoaka ny fenkevitra ny fivorian'i Dar es Salaam mahakasika ny amin'ny hoe andresen-dahatra an'Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana tsy latsaka amin'ny fifidianana. Teto Tanindrazana tsy mbola eniny ny feo ho an'ny mpitondram-perinasa amin'ny tetezamita fa dia hetsika famorim-bahoaka miendrika fampiseho-kery no nitranga nandritra izay herinandro izay fitokanana indromy taona. Andriamatoa Ravalomanana marika avy atsy Afrika Atsimo dia nilaza fa tsy latsaka ho fidiana. Ny fahitanao an'izay Andriamatoa Tina Andria sy mety ho dika an'izay amin'ny fivoarana famahana krizy eto Madagasikara. Misaotranao indrindra monsieur Fa nametraka izay fanontanian'izay. Eto aloha amina manampahaizana amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny mampandrara ny tenako dia voalohany indrindra aloha mba tiako mba hampianarana reo mpanao politika izay tsy dia matakatra loatra fa ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena ohatran'ireny indrindra hoe ho adresena amina filoham-pirenena amin'ny maha-pays souverain ny pays antsika dia tsy fiteny loatra le hoe tsy mahazo milatsaka nareo roa lahy mianaka. Tsy maintsy fiteny ara-diplomatika ny atao satria araka ny zavatra fantatra dia nisy ny étude d'évaluation nataon'ny Sadek eto Madagasikara dia iny zany anisan'ny valiny hoe rehefa natao ny étude dia reto olona anankiroa reto mihitsy zany ny tena problème eto amin'ity firenena ity dia nampitaina le hevitra amin'ny terme diplomatika hoe raha azo atao dia tokony tsy latsaka nareo fa raha ohatra mahay le mpandika teny na le conseiller an'le filohana pirenena anankiroa raha dika teny amin'ny teny malalaka dia hoe tsy tokony fa tsy mahazo mirotsaka nareo anareo. Fomba nilazandry zareo azy dia hoe zava-dehibe anampy amin'ny fivoahana krizy ny fandresen-dahatra ka io tsy resaka hoe fandresen-dahatra non tsy fandresen-dahatra ny dika teny dia hoe tsy milatsaka nareo zay zany ny dikan'io fa hoe le lettre moa adresena amina filoham-pirenena filohan'ny tetezamita dia atao amin'ny fomba fifanajana fa misy dikany lehibe iny texte iny azonao ary efa nijerena ambony ambany iny ka tsy tokony hoe andeha mbola sitsi ka ny namana ny ambadimbadika any ny araky liraly hoe namanamana fa rehefa hoe tsy mahazo milatsaka dia tsy mahazo milatsaka misy impact zay. Ary za malala tsara amin'ny fifandraisana amin'ireo Sadek reo amin'ny manampahaizana iraisam-pirenena ny tenako fa reo nge tsy teny aminao directa mihitsy itsika eto menimenina amin'ny Sadek zao hoe Sadek zao tsy ampy nge le serasera fa tsika variana fotsiny amin'ny fahasahiranana anatiny eto. Ka ny olona Andriamatoa Tina Andria zava-misy
atrany amin'ny fifanarahana voalohany napetraka amahana nyity krizy ty teo amin'ny sehatra diplomatika raisitsika ny tany Maputo nitovana tany Addis Abeba sy ireo fihaonana rehetrarehetra fa ny fomba fiteny sy ny fomba fampitana ilay serasera ataony vondrona SADC izay nametrahany fianakaviam-be raisam-pirenena ny dosie Madagasikara dia fomba fiteny ara-diplomatika ary zay fomba fiteny ara-diplomatika zay no manomevahana miara-miaika angambontsika fa tao anatin'ny efa taonany krizy dia samy mandrirotra ary miinterpréter an'izay fifanarahana sy texte amin'ny voaka avy any na ny andaniny na ny ankilany anika ny vahoaka zay tsy matakatra an'izay tsy afaka mamaky ao anelanelan'ny linina dia fanina tanteraka fa samy manompony azy ary dia mialalina ny elanelana sy ny akalezy resaka mipetsaka ao anatin'ilizika resaka fandrembribena vahoaka fotsiny lazaiko teo na ny aria amin'ny fanapahakevitra ny atao amin'ny rototy fa tsy le hoe aiza le lalana ivoahana amin'ny krizy aiza ny misy krizy hoe angamba hatramin'izay na krizy any Madagasikara mbola tsy nisy ohatrity monsieur fa ary tsy misy olona mikaikaika tsy mikikaikaika amin'izao zavatra mahazo amin'ny firenena zao ary zay sinina miseho amin'izao zavatra reto amin'ny firenena zao dia sinina d'instabilité tanteraka mihitsy na resaka insécurité na resaka problème politique problème sosialy izany tsy ara iaiky ary tsisy afaka hiteny mihitsy mialatsiny amin'ny fitenena ny mialatsiny ako fa tsy fiteny koa ty hoe rehefa ranona to tsy nahavita fa rehefa zay samy nahavita daholo ary isorana tenako olona pakafy ringby mpilalao ringby akoatry mampandraraha isorana re matofilo mpitondra tokony na mpanohatra tokony isotra azy vita iny atsonjombe mbola tsy nisotra zany finaritra isorana azy koa ny zavatra manahirana fotsiny de hoe ofeny foana ve io lapangezabe io ahoana no amenonana io dia tokony ho resaka zavatra tokony atao hoe araky ny zavatra ny fanarahana de hoe ny ao anatin'ny teziteza mitange dia mampiodina ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny fotsiny sy mifanomanana dia eo koa zao ny zavatra somary manahirana dia raha ohatra koa tsika hoe andeha amina resaka fividianana na izany hoe mbola hodinihana moa androany moa za anao filazana lehibe ho an'ny vahoaka dia eo koa zany mbola filazana hoe taizany vola nanaovana an'ireny zavatra reny raha ohatra tsy hoetsondro raha hoe moa izy dia vita ihany ty tatahaka ty fa hoe taizany nandona an'ireny vola satria hitatsika mazavatsana mifasaikana ilaina ny mangarahary eto amin'ity fireneny ty ary tokony tsy homenatra hiteny an'izany na hoe zay olona makataka an'izany dia ho gadraina raha namorona na dosie tsy tompoko oka ho foanana amin'izay zay fa andro ny fanovany zao ka zay zavatra zay tokony ho apetraka mazava tsara amin'izay eto amin'ity fireneny ity satria tsy mety itsony hoe ny vahoaka tsy mandady arona foana no hitondra ny zavatra tsy mety eto ary efa zavatra mahazo amin'izao fotoana zao efa tsy izy itsony ny zavatra mahazo eto amin'ity firenena na ny resaka tsy fandripahalemana na ny resaka sosialy na ny resaka iny zao tsotsika samy malalake firy ny asa very ny elan'ny agoaty eto firy ny orinasa mikako ivirenatsika mihitsy ny lafiny ara-toekarena satria anao ao anatin'ny sehatra ara-toekarena ihany keo andre matoty nandry fa ivirenako le fantaniko teo hoe ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity zany ve tsy midika nininona ho an'ny famahana krizy sy ny fivoahana amin'ny krizy raha ny fijerinao azy ny azy zany de tsotra fotoanety moa voavetra ararotona misaotra anao andre matofilo ajaina andro rajoelona minao fa manaraka ary masovoy marobe manaraka amin'izao fotoana zao amin'ity fahandaran'androany ity efa nylazainay ombeny fa tsy rotsaka ianao na tsaroko tsara na ny teny ambojatofo fa ny anao teteza mita ihany na veriny fahita lavitra anankiray ny kabary nataonao ren-danitra fa tsy rotsaka ianao ary laza ianao avansesely fakany teo fa hoe tsy mety miovy le rangary niovy io le rangary ary de inona ary no ataonao mbola irotsaka avenao sa tsy irotsaka niovy le rangary le tena tsy niova mihitsiny ka de asakasaka ao na mbola anoy ianao fa ny amo de ny ady tsoroko araky le hiranao mahafinaritra le hira atao atsonjombe hoe namana tena namana ianao moa ny hirany tenor tamin'iny fa za ny hirany première voix tao an-trano anjery anao ny tena namana de za manoranao ny tena namana fa tsy reo misiotsika matahotra ny overy toerandreo rehefa tsy otsony ianao fa ajao zay teny nomena jerevo ny firenena ary za eto samy teny monsieur fa betsaka ny olo-pirenena ny olo-mangy eto amin'ity firenena ity fa tsy resaka hoe andre matofilora valomanana sy andre matoy andro rajoelona rery mahay mampandroso an'ity firenena ity
aloha za anao releanao andray matofoloa vitako io araky le teniko hoe aloha mba hitimbilana iny azy indray ny fampandrosoana nyity firenena ty fafantatsika nge filotona zay nyjatsy hoe tsy tia finantsayna tsy tia ny amerikana na fa miara-miasa fa hitatsika zany fampandrosoana ny azy aloha re tompoko hoe aloha fa hotoisako ny zava-bitanao a raha misy zavatra tsy voatokana ka tsy vitanao a hotoisako hotokanako fatoko amin'ny anaranao andre matotina andria apetraky tsika zany zao mipetraky hevitra anakiraiky sary anakiray sianareo hoe samy tsy latsaka andriamatora Joelina sy andriamatora Valomanana satria samy tazona ny teny nomeny hatramin'ny fitombohan'ny krizy ho an'andriamatora Joelina za tsy latsaka fanao tetezamita andriamatora Valomanana vao tamin'ity herinandro ity no nyteny an'izay ahoana ny mety zavatra hitranga ao anatin'ny fifidianana inona ny mety ho foronana vaovao hipetraka indray ao anatin'izay mety hifandrombahan'ny akolafo indray zany mipomba azy rola izao dia isy alliance vaovao hipetraka ve ahoana ny analizinao sy ny fahitanao an'izay fifidianana io araky le teny mazava monsieur fa tsy lahany olomanga ny firenena ary za mafantatra fa miny olona manodidina ny andriamatofoloandro Joelina betsaka nefa mangidihidy hoe za no anao successeur anao fa tsy samy teny sao de voapitiky ny fitombenanao arina voapitiky aloha fotoana azonao zay ny manodidina ny andriamato raha Valomanana marika koa de efa betsaka koa mangidihidy fa sao de tratra ny elahy sy voafetaky ny tamainy io inona ny olany olomanga betsaka eto amin'ity fireneny ty alao entin'ny tanora fa efa samy mitondra ary efa samy mitondra ary efa samy nihinana kotileta fa tsy mivahoaka zao foana nihinana ny mangidy de alao mba oentin'ny tanora betsaka nge ny tanora manam-pahaizany fa tsy mena seritra fa resaka kinamanamana io resaka foana io le resaka hoe impunité resaka io le sy resaka io miatsy de mifindratsy de mifindra makaroty zay eo ihany eo ianao hoe zany mihevitra fa olom-baovao ary olomanga vaovao ilaina ao anaty fifidianana raha ohatra ka olona anankiray tsy mbola nitakosina tamina tokotatsy na taroa na taiza na taiza zay no iriko eto amin'ny firenena zava-misy matsy matetika ilay olom-baovao ohatr'izay miteny izy mety aresy lahatra izy fa rehefa tena tonga eo amin'ny toerana izy miova foana ny zavatra atao le izy ty mamidray mitoroako ty ndao hiaraka fanekena za nge ametraka sosikevitra ao any arina satria tsy fantatra mihitsy ny zavatra fanjery satria zao le olona le matahoatry ny zao zavatra miseho le matahoatry ny oversesa manosika misitsika ary ambadibadika ary zay moa le hoe sitsitsika ny namana hoe misa ianao zavatra grave nge ny fanehitra amin'ny bairo de fort ve mbola fanadinana angezabe nge saloha misikiva de après anao miverina mbola tanora nge anao na imarika andriamato marikara Valomanana andriamato Andra Joelina fa zavatra miseho misy betabe ny olona vaovao misy ny olona na any avy any ivelany ary za mpivezivezy any ivelany monsieur fa betsaka nge gasy manampahaizana ny ivelany mba te anjahanjara amin'ny fampandrosona ty firenena ty fa banandralany toerana satria vokisandralany lainga fa hoe dralany hitondra fampandrosona non mba tonga fotoana ary mba miantso mihitsy eto amin'ty malagasy télévision ty miantso ny tanora mba mijoroa mba manana ambition alao mitolona maty zay mitolona hoe maty nona fotsiny tsy mitolona fa mila fivoarany ty Madagasikara ty ary hoan'ny taranaka fakamandimy le izy ka za mieriseritra am'tindray mitoroako ty anisany ary tena isorako ny sadeka nandray zay vanapa-kevitra zay hoe bon tokony tsy latraky nareo ara-pomba diplomatika manatena zany fa mba olom-baovao hiakatra tanora vaovao manana ambition araky ny tenin'andriamatofoloandro Joelina olona tena tianyty firenena ty no irotsaka mba ho ampandrosona am'izay ty Madagasikara ty fa mahamenatra monsieur fa za olona mipetraka tany ivelany za manana trano any Singapour za mivezivezy any Singapour mandraraha any Singapour mahamenatra hoe vinina ty tsy mandroso tapahako avy hatrany ianao zao ohatra vatona solotro ny tany ty raha tamin'ny Malagasy mbola raha teny an-tanindrona manana ny zavatra naorinao ianao any ivelany manana fiainanao ianao eto toerana be deabe ny tanora ary be deabe manampahaizana Malagasy any ivelany na eto toerana izay milaza ary indrindra tato anatin'ity fotoana ny krizy ity mipotra hoe vonony zay andray andraikitra zay andray an-tanany zay fa izay eto de ty hipetraka kosa amin'ilay toeran'ilay Malagasy ary ambany ravinahitra lavitra ary mipotra amin'ny télé ianao de mety tato anatin'ny krizy zao voafatony aive misy zany andriamato tiana andria zany mipotra amin'ny télé ny sasany azy voafantatra ahoana ny ahafahan'ny Malagasy any ambany ravinahitra any
zay tsy nafantatra ny fisina akoriny atram'izay ela be zay raha tsy nisy ny krizy hametraka fitokisana amina le izy tonga satria fijery any ambanivohitra de miteny hoe ka na ny geografia amin'ny Madagasikara sy ny tantara ny mponina isam-paritra sy ny foko ve fantatry tanora io kosa mahafantatra marina momba azy problème nge monsieur fa azonao raha mba ohatra ny tenanay afaka mba miteny amin'ny TVM ianao mahafantatra tsara mba fantatry ny indray mpandeha ny teny tamin'ny TVM tamin'ny radio téléphone zay vao misy zany tianandry zany i TVM nge tsy vo azo idiranay za tsy hipetraka mihitsy ny eto hoe mpanohatra na mpanohana fa za olona tanora malagasy ty tandazana mba nahita amin'ny fandrosoana tany ivelany monsieur fa te androso fa ny problème za zao mba maniry anareo maninonareo tsy manitatra eran Madagasikara mba hitary ve fa mba ely zay na matinareo nge ny tena télévision voalohany mba hoe niasa niseho nandritry ny 4 ora tsy tapaka hitaro am'izay io mba ho hitan'ny olona zava-marina fa le takotakonanao zay nge mba te hiteny amin'ny TVM fa tsy afaka miteny de inona moa zay ny tsy ahalalana n'le olona ny naty ravinahitra araky le razainao de eto fotsiny de voafetra fotsiny eto Antananarivo hoe eto Antananarivo zany misy be da be nge ny zavatra tsy fantatra hitanao mampimeny etsy Tamatavy ny gazety Androany raha pitsy vo tonga ny Tamatavy zay de efa mahajikaiky nefa nesy Tamatavy 300 km ka zay zavatra de anisan'ny vato misakana karaha hoavy zany tena hoasina fampandrosoana eto amty Madagasikara ty resaka ny aina manjery ty koa anisy mitana olona ngezabe eto mba hahafahan'ny olona tsy rara iavy satria lasa mora voafitaka le any ambany-ravikazo le teneninao zao ony anakare be voka ony ranony ny anjera teny ambony tafitrano ondra koto hoe ninana fantsika ony aniny hoe patati patata ninana kenta mivomaka ondra soa zany nge zavatra amtioana de eny de marina tokoa zay ny zavatra amseho vao miala kely Antananarivo anao monsieur fa zay mifandehany ka zay zany mba tiako mba iriko anareo hitaro satria atao aminareo nge zay mba afaka miditra mampiseho ny hevitra ho an'ny mpanaraboavao de ny sasany zany tsy mahalala ohatran'izay le izy le sosikevitra de ampitaina manandrify azy ferinao anatin'le resaka politika mihitsika mbola mijanona am'izay ihany manahoana ny fieritreretanao satria fa natsidika teo ihany le resaka hoe amin'ny resaka fifandraisantsika amin'ireo firenendehibe indrindra amin'ny resaka famahana Kristy tozo satria tsy afaka miolon'olona isika fa tsy maintsy mipetraka foany zay karazany hoe fanelanelana avy any ivelan'izay sy ny matetika manko raha ho an'ny olon-tsotra izy de mametraka avy hatrany mahitsitsy hoe fitsapahana fanaovana namizy n'izao firenena ngeza ao ambadika ny famahana olana ka mibaribary amin'ny fomba famaky n'olon-tsotra no hoe misy tombontsoa arovana eto Madagasikara daholo salareo matoa zao aloha ny zavatra tiako angambitsika nahalala tsara tao arina ny fiaraha-mitatana de teo nanotrona ny communauté internationale teo ny firenena frantsay teo ny firenena isan-karazany fa rehefa le firenendehibe anankiray no mbola tsy nanome reconnaissance atsika de mbola mikatso hatreto ny raharaha manana ny principany izy manana ny recommandation zany akory tsy midika hoe tsika jobaiko ny atsiny aroa fa tsy am'izao fotoana izao tsika no ampiseho ny ampipo satria tonga am'le fitenenana hoe ambition mal placée za tany Asie monsieur fa mahafantatra tsara ny pays any Asie presque pays any Asie efa tsy miara-miasa itsony amin'ny banque mondiale fefa manana ny faly voatena fa ny fomba fiarahana na tsy fiarahana amin'ny banque mondiale dia tsy amina fotoana zao ohatra zao anatin'ny engagement ny aly izy ka hoe ialy anao non diso zany fa am'le fiarahanao miasa iny no manao négoce tsikelikely hoe asory am'izay ty trosanay ty ianao am'izay ty fanapiny ty amboary ty mandeha le négoce de farany ianao miala de zay ny fomba fialana aminy fa raha izao satria 60% 65% nge mbola any amin'ny banque mondiale any amin'ny resaka momban'ny projet amin'ny resaka projet amin'ny asa vaventy eto Madagasikara ka tsy afaka ny olon'olony tsika hoe tsika tsy mila andreo azafady tompoko azafady mihitsy mbola tsy am'izao fotoana izao zany ary androany ny tenako dia ilaza vaovao lehibe ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny mpanaraka ny fandarana
sanatry midévoiler secret ny amatsy tena manahirana monsieur Faty hoe te ohatrany hoe mandeha tony papelika zany midera tena tony papelika na hoe taribaty vilambavy ty monsieur sala amizao nefa ny tsy hita zay natao mialatsiny koa ho an'zay ray aman-dreny izay iaty fin ty zavatra ty satria tapitra ny 2013 ary za koa mieritreritra hoe ho tapitra tsy koa ny crise 2012 mantsy ary satria za manatena mahafantatra ny fahendreny Andriamatoa Andry Rajoelina satria ny andro ny apitso isainana satria ny firenena ny jerena fa tsy ny resaka ambopo ka mino alao mba ho teneniko an'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy fa ny tenanay izao Andriamatoa Tinandry de efa nitondra vahaolana ho an'ity Madagasikara ty ho an'ny famahana ny crise ny 5 juin 2009 io zany le convention épinal zay natao tany France inona no tantaran'izay zavatra ny tenako Tinandry ho any ho initiative oka mba tsy isy aorianan'ity fanambarana ty hoe mandainga na hoe la tsy vahaolana efa nataoko zany ary afaka miteny hoe afaka ty crise ty raha ohatra zay fa de mbo toizatsika eto moa tantara mialatsy indrindra ame fotoana kely monsieur Fa nisy ny crise nisy Maputo 1 Maputo 2 tany Amerika ny tenako satria nalahelo loatra ro mpandraraha aziatika ny ala teto satria tiandreo mihitsy le miara-miasa gasy de mba nampindrareo moa za tany Amerika na resaka relation ny amin'ny fikatonan'ny zone France ahoana izy ty fa ahoana maninona ny patata de mo efa napetraka hoe raha tsisy filopirenena mipetraka eo voafidim-bahoaka tsy miverina zany ny agoa tsy miverina eto Madagasikara ny agoa de teo moa tamin'ny namana isan-karazany de hoe Frantsa anao kaiky an'lisana izy reo re malala andany lesana izy makany Frantsa fa zay no mifampiresaka de vita zay vahaolana de rehefa jerena moa zany fifandraisana tao amin'ny fitondram-panjakana ambony tao amin'ny Frantsa de anisy avy hatrany ny recommandation hoe zay olona kaiky ny Andriamatoa Andry Rajoelina indrindra de hoe to aty miaraka amin'reto olona ohatran'izao antinetsika ny amahana ny crise Ye, mbola tsy misy ohatran'ity. Etsika manokana tolotry ny Zika Group atsika manerana ny nosy. Amin'ny grande braderie de Madagascar irery ihany misy mefolo hatramin'ny 20 décembre izao. Voalohany, raha mividy power balance ray ianao dia mahazo ray maimaim-pona. Azonao atao ny mividy mihoatra. Faharoa, raha efa nividy power balance kosa ianao hatramin'ny namohan'ny Zika Group azy ka efa nialany ny heriny na koa efa nisy fahasimbany na ihany koa dia mba hanana fanampiny fotsiny dia tombony lehibe ho anao ity. Asehoeny amin'ny grande braderie ilay power balance anao dia ho azonao amin'ny vidiny 10 000 ariary ny power balance vaovao iray. Fa ity ny tena goavana. Vaovao lehibe efa nandrasany maro ivoaka amin'ny fotoana io ny tensiomètre médical électronique Medipro. Ika farany tsotra mora ampiasaina. Ka raha efa nividy na nanakalo power balance ianao dia afaka mahazo izany amin'ny vidiny 38 500 ariary monja. Amin'ny fotoana io ihany koa no amoahany Zika Group ny power balance amin'ny endriny vaovao new design. Farany na nanakalo na nividy power balance na nividy tensiomètre ianao dia mahazo tapakila fandraisana anjara avy hatrany amin'ny fisarihana lehibe mety ahazona loka maro be toy ny fiara vaovao izay safidinao Hyundai Eon na Suzuki Celerio na Ford Figo. Fivahinanana Guangzhou. Fivahinanana any Bangkok. Scooter ray. Ordinateur complet. Finday avle. Sy ny loka maro be hafa tsy voatanisa avy amin'ireo mpiara-miasa. Tolotra tsy miova mandritra ny 5 andro io amin'ny isan'ny voafetra ka tonga vahaingana na ny eto na ny any amin'ny faritany Sotara. Fructo, un bonbon anay. Toafi, bonbon Socobis vaovao. Contre tout, magnifique. Bonbon Kiss BDB. Bonbon Socobis, mamy fiainana. Socobis, mirary Christmas sy tombo vao sambatra ho antsika jiaby. Lasa ndray matotinandry nanatona tsy de ho tonono keto le olona fa fatan'izany zavatra zany ray aman-dreniko izy tonga hoe andao ty fahamanakry izy misy vahaolana ty andevy anao satsy andeha de ozy izy moa le olona hoe raha ho fahamanakry izy voninahiko natao mifanomanana lasa zay nakany Frantsa neona tamin'ny tompon'andraikitra ambony tao Frantsa ary nisy olona ary tsy fantatro ohatrany niara kaiky tamin'ny Andry Rajoelina
tsy fantatry mo nafata ny voyagenay a nitsikilikily teny eny fa tsy tafititra tao amin'ny lapa zay miresaka de teo tompona andraikitra ambony tao amin'ny fitondrana frantsay no ny teny hoe bon malahelo tokoa zay satria namanay a Madagasikara zanakainareo a mampalahelo zavatra mahazo anareo zao a fa zao oresenay a ny communauté internationale reto ny condition fa hovatsika ny crise amin'ny Madagasikara ary anjaranay no miteny amin'Andriamatofolo Ravalomanana hoe mipetrahatsara ianao anjaranay no miteny Andriamatofolo Dideratseka mipetrahatsara ianao tenin'olo dehibe zany tsisy resaka langy fa zao to France zay to lapa panjakana ndradaisana Frantsay no tenana Frantsay no tenana zay teo niaraka cabinet fa inona les conditions mipetraka eo indrindra no teneniko zany de nyteny mo izy tamin'izany fotoana zany hoe manahirana ny communauté internationale langeo sisy matsy an'le olona kaiky an'Andriamatofolo zay miara-miasa aminy tsy manaiky ny communauté internationale Andriamato Iandrajoelina ny président any eny de tonga moa de nyteny le ray aman-dreny niaraka taminay olona kaiky an'Andriamato raha zay no izy de mialatsiny efa voatorabato any tsy mety zany sisy fa tsy zay mihitsy fa solution hafa de azo diniana de eny ary sisy somary sitaka kely izy zay zany eo ambony latabatra boribory amin'io samy misitaka kely izy de zao ary sisy ny solution zao ny zavatra ny fanarahana zay zavatra hitako hoe misy secret d'état moa tsy de holazainy eto zao zany a ny zavatra atao a zao ny ataonao a zao ny ataonao de zao lazaina amin'ny foloa fa de ekena zany mahafoloa azy fa reto napetrany dolo zany le condition rehetrarehetra zay hita fa tsy de mampaninina loatra mihitsy eny ary sisy inona zay tsy de mampaninina zay ngamba misy moa zany tsy de azo lazaina loatra satria misy zavatra secret izy a ialako tsy indrindra le condition zany tsy de mampaninina loatra par rapport am'le tolona zay natao zany de eny ary sisy fa de ekeny zany sisy raha io zavatra mipetraka sisy zany le tompona andraikitra ambony tao amin'ny fitondrana frantsay a tonga de 300 millions euro ny fanampinanareo misy ny tetikasa mamorona asa 5000 par mois ohatrohatran'izao reto ato mitetikasa ivoaka amin'ny crise nareo anjaranay ny mandresy lahatra ny fikambanam-be iraisam-pirenena de za mba niady varotra raha mise miverina ve le agoanay zavady anjaranay no miresaka amin'ny amerikanina io ihany ny mamay ao satria mijaly tsy miasa amin'ny gasy ok le izy fety tao natsangana ny saina malagasy ny saina frantsay firahana amin'ny sakafo makotrokotroka nandeha ny fakana sary ngamba tsy aseho tso hitanao ty soniany reto olona zay tsy ilaiko alaina amin'ny sary moa izy ty ro sarinay tamin'izany fotoana zany nisy mifangalatsary nraisina fandray tanana ok ivoaka amin'ny crise zany tsika mena taratasy Andriamato le mpiara-miasa ty mba meo an'Andriamatofolo fotoanany anareo fa tsy avelanay andeha am'izao kizy zao afaliana tany Andriamato afaka ny crise ny telefônina tany Amerika telefôny ary nisy taratasy fanarahana tamin'izay niaraka tamin'ireo gasy zay nanampy anay tany gasy ty teratany teto zany fa miasa any hoe mba misy olona paitrakay kosa sisy mba olonay amin'io gouvernement zay hoatsangany io de angamba za tena pahatsorana terenao zaho atsitra ao anaty gouvernement ady be tamin'izay fa manino na tsitra ao anaty gouvernement ngala tsy anao ny industrie za iverina any Singapour satria za contact an'ireo orinasa zone France zany fantatr' zao tsinona iverina eto Madagasikara azonao zany bon nalahelo moa zareo fa efa nazavaiko tsara le izy eo ihany efa miara-miasa tsika zay de nino fety tao la France fety azo atao hoe la bombe fety tao natao mifety tramo gasy tao avao gasikara isaminody ampifaliana tanteraka mihitsy ny ampifaliana nody tatia Madagasikara efa niomakomana zany zay moa tsy afaka iona amin'Andriamatofolo Iandrajoelina fa le olona mpiara-miasa amin'ny akaiky ny mpanolotra amin'ny akaiky no niara-miasa taminy nandeha ny andro ny anina nandeha mivolana nyrehetrarehetra fa niomana daholo sy nyrehetrarehetra fa hoe hiala amin'ny Krisy tsika indrisy tsy fantatro zay ato ny Andriamatofo fa de ohatrany nanjavona le izy inona ny sakana anareo tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka fa olana tena iverinao hoe naombo le izy tsy niditra mihitsy hoe nanazava ombenombeny arak'izay tratra tamin'nyanao manjery afaka namoa saika anao an'izay tokoa ny tena matsiary tena avenao mamoaka an'izao zavatra zao karazany médecin après la mort ihany zany zavatra resahanao rehetra tena marina mihitsy ny Andriamato fa maninona zao vao miteny an'izany tena marina ny tenanao ary
ifonako amin'ny vahoaka malagasy zany tena ifonako a ifonako eo tanteraka l izy a satria ny fahefana moa mandeha amin'ny ambaratongany azonao ary najaina le izy nisy teny fanomezana ary re olona niaraka tamiko teo ary de ny fanometsiny ary lazaiko aminao fa tapaka amin'ny fihavanana niaraka amin'ny frantsa am'izao fotoan'izao ary de hafa mihitsy ny considération zareo taminay zany am'izao zay iny moa no nandehanako farany tamin'ny frantsa fa de tena nanahirana de nanahirana fa ny sahirana taminay reo ny tany Amerika efa vonona atao hoe anaovana dérogation spéciale lisany amerenana ny Agoa eto Madagasikara indrisy marina ka manahirana fa androany kosa amgamba mba fotoana e satria hiatrika amin'ny fividiana antsika efa feno ny kapoka alao mba ilazana amin'ny marina fa ny tenanay tianandriny initiateur ny resaka convention d'Épinal tompoko lasy tompoko vavy fa tena moa mena ambany mena de indrisy ka de mifona amin'ny vahoaka malagasy a fa zay ny zava-misy ary zay ny zava-misy marina oka tsisy ny resaka rapitso sy ravakapitso hoe mandaingy tianandrina hoe zao marina zany tompoko lasy tompoko vavy de anjaratsika zay ny eta fanjany a mieritreritra tsy mandaingy andriamatoa tianandria misy ny sary misy le soni eto a fa izao kosa hoe zay la hoe tanora mandray andraikitra zany mifona amin'ny vahoaka izy am'izao fotoana zao atraiza zany a fieritreretana hoe tokony amomby satria tanindrazana ny resahana ary rehefa navoakanao zany resaka zany a mino fa betsaka malagasy milendalenda hoe nanininy zany atraiza ilay fandraisana andraikitra am'zay satria anao miteny hoe fotoana ny fandraisana andraikitra zao io moa araky le teniko anao hoe nisy ambara tonga pahefana ary za personnel de rehefa nandeha ny fotoana de niandro sy mivolana satria tratran'ny pression de tsoroko taminao fa tena niezaka nanatona tany amin'ny tranony Andriamatofilo mihitsy ny ako tsy tany antranony Andriamatofilo moa zany fa fianakaviany ary tena au courant mihitsy izy fa tsy fantatra ho za tsy te amin'ny médecine andrakotsy rabe hoe inona ny antony hoe sanatry mivavy evadiny lela ve hoe tsy te amahany le crise sanatry mivavy satria zay nge fantatrao fa zange aziatika fa tsy frantsay tsy fidiny ange ny ho an'ny frantsay fa raha voavata ao Singapour io na voavata any Chine io na tany Thaïlande tompoko tsy ny andro fotoana ka de atao ahoana moa fa de nalahelo daholo na ny namana ary tapaka amin'ny fihavanana za de miteny anareo hoe tapaka ny fihavanana ary zavatra hafa mihitsy moa zay tsy ho teny inona no mety an'izay rehetrarehetra nampahafantarinao teo izay a ao anatin'ny toy ny lefa mana crise a sy any amin'ny fiatrehana fifidianana satria raha malala fa fitondrana teteza mita amin'izao fotoana izao zay nambaranao fa tapaka fihavanana tanteraka amin'ny la Frantsa ary mbola tsy mahazo mifankataovan'ny Amerikanina io firenendehibe zany mbola tsy mametraka an'le izy a no mikarakara fifidianana ny rafitra napetraka io no mikarakara fifidianana atraiza
tena nanahirana mihitsy mijery teny aminay teny akaikaikina no zato ampita tafika teny hoe am'roambe folo sasany an-tany le mpamaky